gasy rakoto. Tantara nosoratany Hery ary lalandriamamonjy. Ovelomny Christophe Rabiarmanana tapaporoany miaraka amin'ny Saoly Rakotonanahary, Sararandriambolany Arivo ary Tolotry ny Avo. Nandray fesona indrindra ny lafin'ny teknika Yarinaivo. Nana Totosa tapaporoany. Ahoana ihany ary malala no avintsika ity e. Efa vonina ve ndry e? Yaran'orotokantrano amin'izay tsika. Efa tsy androko mihitsy zany ry hitsena eny Ambavahady rehefa zahavy miasa iny. Okalory mahandro malala koa. Ny fianarako angeka mbola afaka roa taona vao vita e. Mbola vao taona voalohany zao. Aza maika mihitsy aloha. Efa roa taona kosa ange zay ry miangola ny rahantsika e. Dia mbola ho ampiana roa taona indray ve? Dia amenatr'olona le mifampitaritarika fotsiny akika. Za efa manana asa azoko amelomana andrika, inona ny olana e? Mahandro koa zany. Efa hoe aloaloha avy vita ny fianarako. Angako moa izay lazain'olona no arahantsika e. Izay mahasoa ny fiainantsika ihany io. Miangola, indringe mahazo mianatra foana na mivady azy tsika e. Efa miteny aminao afa mbola tsy vonina dia mbola misisika ihany ianao. Aloaloha ihany amin'ny fiainam-potoa fa mahamenatra be koa izany hoe valo 20 taona dia hanambady. Tsy hoe efa be taona be akory ka atahorana olona zara. Lalina zany marina. Zay vao nahita vehivavy nandapa-karina nefa dia mazoto ry fampitaritarika amin'ny-dehilahy. Mianatra ho nisy ho ataon'ny olona hoe kely manambady fa tsy mianatra kosa ny fampitaritarika amiko eny mandritry ny taona maro. Mianaraka ia, andrasako amin'ny fahavitan'ny fianarandry. Ary aza tezitezitra io moa kia. Ka ela masosotrako. Ndao atery mody amin'izay ary ah. Andray kosa dia hody-sady vendrery malalako. Sa sorosorena tamin'ile resako teo? Lesy ah. Efa hariva be zao. Efa tokony hody mihitsy ah. Ndao ary moa e. Ay tonga zanako. Mandehana live ny sakafonao fa efa natoko tsara foana. Efa voky ary neny ah. Ndray? Fa ninahina tany indray ianao no hoe voky sady. Fa ontoko ary miangola. Zay ry neny. Ahoana ihany aloha ny aminareo sy mandry reto e. Efa roa taona ange zay e. Dia maninona raha roa taona? Aza mbola iresahana fanambadiana mihitsy aloha ary neny ah. Fiainana betsaka no mbola tiako atao. Sany koa ve dia maky zitinjitina andrity e. Marina angeky ny teniko e. Ka leo be an'izany resaka izany ah e. Makany amin'ny mahandra dia izany no ventivetesiny.
ato an-trany dia izany ny irairana. Efa nyteny an'izany tamin'indray izy. Eny e, ndry ihany aloha ny tompony teny farany. Saingy raha mitavozavozy eo ndry dia ho taraiky fa tsy ahita tovolahy be fitiavana ohatran'ny mahandro mihitsy ndry. Mengola indray tsy ho taraiky izany. Mba olona tsara tarehy ihany nge sa ty e. Fa rehefa maika be moa izy afaka maka olon-kafa dia mahita olona vaovao indray mengola kely. Mba mieritrereta ihany ianao ry mengola sao diso planina amin'ity fiainana ity a. Inona fotsiny moa izany ny antony iarahanao tamin'andro raha hatramin'izao ianao a mbola tsy nieritreritra ny hanambady azy ihany. Tsy azoko mihitsy ny an'ity ka. Fa maninona? Fangara manao sipa ny ankizy dia tsy maintsy any ambady ka. Koa efa tamin'ny 2 taona lasa izao ny terenana ambady fa tsy izao. Sa tamin'ireny mbola araka fa izao efa miteraka fandaniana be loatra ilay fampianarana dia atao sestoalika. Tena misy toetra mihitsy ianao ry mengola. Zavatra tena tsy ao an-tsaiko mihitsy izany lazainao izany. Nefa ny voninahitra eo amin'ny fiarahamonina ange mba tandrovako ihany e. Ianareo sy ilay fiarahamonina nilanareo mihitsy ny mampiomehy. Aleo andeha ho any amin'ny efitraniko fa makaleo be izany resaka izany fa tena manamafy no avy ny zazy ny amarina. Mbola be hono ny fiainana tiany atao. Ataoko sestoalika hono izy mba miteraka fandaniana be loatra ho ny ato an-trano. Tena enjana izany marina. Andeha hody anga mengola zao? Ie, fa raitra anga mbola tsody. Tsy aloha ve aloha aky mihodinkodina kely tsika? Iodina ahoana koa e. Aza manadala ela fa za mbola maika ka. Zay indray a. Sady mbola be dia be koa ny rahako ataoko any an-trano. Fa inona foana ho any tena hiavina vonany rity amiko e. Za lesy ry raitra tsy miavina amin'ny lahy izany a. Mbola maika hody fotsiny dia izay. Andao ary raha mba miaraka hody amin'indray dia ahoana? Raitra koa hita mihitsy hoe olona tsy manandresaka atao. Rehefa miresaka aminareo indray moa mibandy dia lazaina fa tsisy ataoko. Ka inona ary ny tadiaviny raitra e? Ndry koa efa tena hitako kamo be resaka amiko e. Mandehana aloha mody zao fa amin'ny sabotsy izany miona. Sabotsy? Fa misy inona amin'ny sabotsy? Manao baolina kia amin'ny sabotsy aiza ary ndry izany. Ny mpianatra tao amin'ny tantara hifandona amin'izareo amin'ny geografia. Anga? Fa evela mahay manao baolina e. Ary mba hijery raha izany. Tongava mihitsy e. Fa alibe azo raha mba tena makany tokoa ndry Ho avy mihitsy ka. Na dia hijery ho fomba filalaoan'ny fotsiny ary. Tsy taitry ndry e. Ho bataitsika mihitsy ho fandresena amin'ity. Way, efa ry tonga rika ilay olona amin'ny tsena. Aleo aloha andeha fa veloma ela. Eny ary e, veloma ndry e. Ela zany ny ankizy nikiala mengola. Hitako mokiala ny mba miseho miavinavina ery rehefa ampiresahako. Ho hitan'ny lahy tsara fa tsy ho an'ny lahy tsony ny afaka kelikely eo e. Zay raintsika se lahy mahery. Ela aloha mba bogosy ihany e. Fa tsy atsindry azany mihitsy raha sy izao ela zao kosa aloha. Sady ny fijeriko an'ny lahy zao tsy araka ny sitraponikaly izany mihitsy.
Iza ho le tovolahy resaka be tamin'ny malalako teo e. Namako mpiara-mianatra aminay ilay siny fa manina indray izao. Ohatry ny hafahafa be mihitsy ny fahitako azy teo ka. Sady za koa mijerijereny be le tamin'ny rina nantona iny. Ka nijerijery azy ilako tsy ho jereny. Ilako koa izany tsy azoko mihitsy. Nefa aloha raha ny fijeriko azy teo tena olona tsy ray kilasy amin'ny ry mihitsy e. Iny ve tsy efa any amin'ny kilasy ambonimbony any? Ie, mahay maminany mihitsy ala. Efa taona fahatelo iny. Ay, dia fa maninona izany tsy ankizy ray kilasy amin'ny ry no hinamanandrika? Sa tsy misy ankizy mihitsy ao am-pianaranareo afa-tsy ny ririry? Dia maninona koa ny tsy maintsy lehilahy no hinamanana? Zay indray lahy. Ohatra ny gadra mihitsy ny fiheveran'ny lahy aty ka. Mbola tsy vadiny langy ahy e. Dia tsy mananjo iteny an'ry mihitsy aho izany satria mbola tsy vadiko nry. Olo tiako angendry e. Mahasaro-piaro aho sa satria ianao tiako dia tsy maintsy handefitra aminao foana? Ka diso mangeja loatra ianao ry mahandry makaleo any toetranao. Ihany ary fa omeko anao ny fahalalahana e. Nefa aza manararoatra e. Tena manambola be mihitsy ka ity raitra ity tonga dia tsy amin'ny toeram-pisakafoana mihaja be mihitsy any entiny. Marina mafy mahandro raha mbola nividy zavatra lafo vidy akory. Tena ho taraiky indriry miangola raha hifikitra amin'iny mahandro iny. Variana be ngendry izany e. Ka zaho vao fantatro hoe ay tena mahay manao baolina be mihitsy lahy e. Ny fisila mihitsy no nampandresantsika. Zay zany ndry vao nahita. Ndringa tsy mino ahy mihitsy e. Ohatrany hoe ny bandy ny tena mampiresaka be mihitsy. Sa ohatr' izany mihitsy ho fahitandry ahy. Aiza kosa e. Ela koa mahita tenenina mihitsy. Ary manahoana aloha le sakafo e. Tiandry ihany ve? Tena tsara ka. Tena tiako be mihitsy. Ko hividy ihany koa ve moa dia ratsy no vidiana e. Mazotoa ary. Aloha le tsara be ohatran'ry ihany natao. Aza manao izay mahamenatra moa ry raitra. Miangola. Ary ahoana ihany ho le resako tamin'ry iny e. Tena ohatrany ho dindry fanina foana ange za e. Ka andraikaiky io tena miantso magnatro mara. Otry, ary fa maninona ny siraisina izy. Vonoe ary le telefona rehefa tsoraisinao e. Dia mbavaleo amin'izay moa e. Ka tsy hoe ho diako fanina izany raitra fa gamba efa fantatro ihany ny fisi mahandry. Efa roa taona izay nisy iny teo amin'ny fiainako. Dia maninona nefa e. Ny roa taona lasa izany ny jerenao sa ny atsika anjato taona ny mahery ho avy? Ka izy ary izao efa vonina be anambady ako. Sady izy tena tia be ahy mihitsy. Ka ianao ihany angery miangola ny anton'io e. Ianao mihitsy angamba mety tsy mahafoy azy ko. Ilamina ange ianao ry miangola raha miaraka amiko e. Sady matoky ianao fa tsy hamitaka anao izany aho. Aleo ary aloha diniana tsara e. Sao koa mantsy.
dia zao ve ianao ry miangola vao tonga e jereo any famataranandro e efa mivalo alina izao ianao nefa nyity tovavy kely ity ka mbola nisy naleako roneny a fa taiza moa ianao ty e a mahandro sao a tonga nitady anao teo efa tamin'ny roa dia efa tamin'ny enina ariva izy vao niala teo izany eritreritra hoe ianao mivoaky ny trano io a lasa nandeha niaraka taminy tsy hay hoe nakaiza na nakaiza fa za ve amin'eny dia tsy misy atao fa tsy miaraka aminy ka hoe rehefa tsy atao trana dia lasaina fa miaraka aminy izay tena mahamenatra mihitsy ianao anaka mariny tsy hitako izay navaly an'ilay zanak'olona hoe lasaiza ianao na lasaiza ny tena nahamenatra a dia ianao efa amin'ny enin'ora ariva mbola tsy tonga nefa ilay olona tsy mianatra sabotsy nijery baolina niaraka tamin'ny namako ary neny a avy eo izay nanao fety kely ho fanamariana amin'ny fandresena amin'ny bataina fa hatramin'ny oviana indray moa ianao no mijery baolina izany dia fetinina koa ny tsy mifarana raha tsy mivalo aloatra an'izao baolina nampianaranay ve dia tsy mba hijery amineny neny koa mifindra nytoetra amin'ny mahandry maninona te angeza sy te anagadraha ato an-trano ato fotsiny eny e izay mitenenao foana angeny ratsy mandehana ho an'ny sakafonao fa efa mifinosiko ao efa voky fa aleo atoroka oe saika adiniko mba tsy on'le olo tianao rehefa tonga ianao e izay ny afatra esy tsy manana fahanalaniana amin'izany fa tafandrimandrina eny zary miangola efa misivy alina zao mbola tsy nandefa SMS izy ary tsy namerina ny antso fantany tsara nefa fa ny antso aza tamin'ny atoandro avy eo ny vonono ny telefona tsy efa tonga ao an-trano kosa ve izay sa ve dia tsy niteny taminy ny reniny hoe tonga nitady azy tao ahy tena tsy mandra ny saiko ka so maninona ny malalako iny so sanatria efa tsy tany aminy intsony ny telefona ilay izy natsoky tamin'ny atoandro iny aleo rangahatsona indray loha tena tsy raisiny mihitsy ange izany telefona izany dia ho vonono indray ve raha mbola mamerina miantsona maninona ary miangoly aleo aloha averina tsona farany allo manao ana no malalako efa tonga angandry manahoana lahy efa ela be ary ny tongako fa tonga taty an-trano ny raha nitady fa taiza indray no ariva be maninona ny tsy niantso aho dia mba nitsy anaiko na farafarantsy mba nandefa SMS indray rehefa tonga fa lasa mitaintaina fotsiny nge ka vao tonga lesy dia natory fa reraka be dia izay koa tsy netsoko an'latsony zaro mbola matory eo lahy ny antso teo fa reraka be taiza ho aly malalako tonga mba niteny tamiko ihany indray rehefa tsy ho ao an-trano fa lasa nitonantonana tany fotsiny izay indray le tia miambinambina ohatra ny miambina ompy za lesy tia atory fa raha pitso miresaka ka eny ary tafandrimandro ny malalako dia mandehana mivavaka raha pitso raha pitso izany mamikely ery tena efa tsy manisy vidiny ahatsony miangolaka niteny tamin'ny anka iny reniny hoe nandalo tao anefa tsy mba niantso ahy izy rehefa tonga fa
Aiza ry izy efa misy lehilahy hafa mahavariana azy ve any? Hitako moa izany tsy manaiky anambady ako. Indray ny andro ndeha hivavaka indray izany aloha moa rehefa hoe mandeha mivavaka dia tsy maintsy hifanojo amandry indray. Marina tsy efa nendrasan'ny toerana indray azy zao. Zara nga tsy tia ahitany iny leo be an'iny anontany izy aleako maly indray mantsy raha vao miravo eo dia avy eo izy anatitra ody any an-trano. Miangola! Miangola! Raitra, manao any ianao? Andeha hivavaka nga izany sa? Saika. Fa saika ahoana koa e? Tsy anatona an'Andriamanitra ve dia hisalasalana? Fa ilao aiza? Saika iodikodina kely any zao mibandiko. Fa ahoana? Andeha ngandry? Tsy tonga dia miakara raha andefa tsy eo indray no misalasala eo ka aingana sao dia tratran'ilay rio indray. Iny ary? Dia ahoana? Hoaiza izany tsika sindrity? Izay tian'ilay hitondrana dia arahako fotsoniko. Zany andao ary tsangatsangana any am-pefy efa nandeha tany ngandry? Tsy hitako izany fa aiza ho aiza. Fa nga dia tsy mba mitondra andry mandehandeha mihitsy ilay bandiny iny e. Iny fialalan'izany ry raitra. Ny ambona ohatry ny gadra ihany no fatany. Izany filazan'ilay izany azoko ngeka tena mampime. Dia ahoana moa raha fantany hoe netiko izany ny ankiziny? Angambo ilay ry tena ho tezitra be mihitsy iny ve tsy hamono? Sady tao hoe tena tia be anao nge izy iny e. Tia izy ry raitra fa tsy mahay mitia. Tsara sakafo atao amin'ity toeran'ity izany e. Hitako na ny ranom-boankazo ndry zareo aza mamy ery. Fa teo aza vao nahita hoe ay ve mahay milomano be ohatran'ireny ty ankizy mandry ty e. Zany raha tsy nidanaka fotsiny nijery azy marina. Ela koa masositra mihitsy. Ankizy mandry ahoana ary? Hitako atsiny foana ve mbola tsy andeken'ry araka amiko e. Eno ary miangola sady haingo ny namana tsy foy. Saingy tiana ve ka ampitamby? Saingy lalaina ka ampitomany? Maro ny voninkazo fa ianao no mendrika ny vaza ny tokantranoko rery miangola. Tokantrano tokateny mitady anao mba ho roa. Maro ny tovavy fa ianao ny tena andrin'ny foko. Oreniny izay ho taranako ka asanao mbola tia filafila ihany e. Fefenao le azo tokana mahafatifaty Tsy tia filafira ry raitra fa fantatrao tsara nge. Voninkazo eny an-tanan'olona zao ka samy tolo-batana ho raisiny hafa. Ko raha vazo mitovy ihany kosa ve dia mpitana rano ro miangola. Raha raiky mpitiry eny ihany ny aty kosa tena latsaka anaty e. Ho hitanao zany atao hoe fahasambarana. Tena
ho adinonao tanteraka ny atao hoe fantrana ilalao volana ianao ary iravaka kitana. Tsy malaingo tiavina ary raitra fa imahandro mpanao andro maso ny voninkazo tiana olaingosana andravahana amin'ny vazinao a. Mahandro hoe miangola ianao nge ny tompon'ny teny farany dia hosolotsika mimpiandra ny say ka hoanao hoe ianao horavana ve ny fiefinareo dia ajoro ny mandatsika. Ka aleo ihany aloha raitra ianao no manao ny dingana voalohany a. Mifanatretavina ireo mirahalahy dia mifanaraha tsara fa zaho efa vonina anaraka anao efa ela mipabinao. Zany very malala. Eny aza manahy ianao fa tsy maintsy ho azontsika amin'ny fandresena ary tsy horoako amin'izay ianao ary ao. Mingola, niova be ianao a. Fa maninona kay e? Tsy asianao aso intsony ny fitiavako anao. Tamin'ny sabotsy ianao ny ray andro maninjitra tsy hita hoe nakaiza na nakaiza. Tsy mba niteny tamiko akory rehefa tonga. Fantatrao anefa fa nitady anao a. Niteny anao hoe tongava mivavaka amin'ny lahady tsy tonga ianao. Zany nefa efa niandro toeranao anao. Fa taiza ianao ry miangola? Naharary ary mahandro a. Dia izay tsy nandehanako mivavaka. Narary ianao omaly dia androany ianao efa sitrana sahady dia tonga aty amiko. Raha tena narary ianao, naninona ny tsy nandefa SMS ao aho dia izany no nakany nitsidika anao. Efa mahay mandainga koa ianao izao. Zaho aloha tsy sanakany aminareo intsony. Fay tsy mahita anao ao an-trano. Ka iriny laharary foana izany fa tsy mba ho sitrana mihitsy. Sara ny lahary ve za vetivety kely dia sitra. Ekena izany fa narary indray ianao omaly dia tsy nandeha nivavaka e. Narary be mihitsy ka nandefa SMS nampandrenesana raha tsy vitanao. Andraso aloha ry mahandro fa misy olona izany a. Maleo mako azy. Fa tsy ity ve ilay tovolahy hitako nyresaka tamin'ny miangola indray mandeha e. Dia anao inona ty hono? Manao ase? Ahoana ny ase izay? Ianao mihitsy ny tadiaviko ry tovolahy. Fa ahoana kay? Ariza moa ianao raha tsy mahadiso e. Raha sitrakao aloha dia aleo aloha za mba handroso e. Tsy ho vita vetivety mihitsy mantsy ny resantsika eto. Eny ary andao mandrosoa ary ianao aloha. Mipetrapetra. Ary ento amin'izay zato resaka ao ary. Raitra aloha ny anarako e. Fangataka ny miangola ny atondihako aty amin'izay. Sy zany mantsy fa efa ela izy ny tiako e. Ahoana tsara hoe e? Zany e. Tsy azoko ny tianse ho lazaina. Tsy fa zany ve dia tsy azo ny lahy e. Miaraka lety izay sy miangola ary tiako izy. Vonina ny ampiada anazy aho. Ka inona zany ny tianao atongavany e? Maninona ianao tsy any amin'ny ray aman-dreny ny vantana raha tena tia azy? Fa angamoro se ty tsy any amin'ny fianakaviany ny vehivavy ny tokony ho angatahana. Ka elaho ny tia ny fefy manaka anazy tsy hiakany amiko a. Tsy ny ray sy ny reny ny velively fa raha ny sitrapony dia aleo ny tomina makany amiko daholo netany dia mikarakara ny tokantrano kelinay izy. Mandainga ianao e. Olona tsy mamitaka zany. Tsy tia afa-tsy zay izy. Aza maniry manitra letsy e.
Ka io ary izy anontany hoe asevy tatarainy daholo ny nalehany tamin'ny afako maly ny omaly. Hoany zany ry miangola sanao ve mino fa tsy marina zany a mamaliry ianao ry miangola. Io ry miangola tonga dia tantara ho azy daholo nataontsika. Sotra ry miangolana na hitsotra ny marina fitiavana ny tondrako anao hatramin'izay saingy fonja sy fangejana moa ny nandraisanao ny fitiavako ka omeko anao zao ny fahalalahana tsy mbola maniry anao aho fa mbola mampisafidy tsy sanatria mandroka anao aho fa raha izy ny tianao dia ndana manaraka azy mahita ny fihedarana katsahanao nefa tsarovy ry miangola fa zay ataonao amin'ny hafa dia mba ataon'ny hafa aminao koa. Mandry mikafara ve ianao zany sa aza anaovany lafara teny ohatran'izany ny ankiziko a sady aloha koranga izy tonga dia hoentiko amin'izay fa tsy eo alahy dia mikafarafara eo fotsiny tsy manao farateny velively fa mahazo mandeha amin'izay nareo ka lasa koa zay dia tsara tsotra ro miangola mino fa tsy mila terina angambonareo fa hitanareo ny varavarana nidiranareo teo veloma lesy ry mahandry dia aza mena tsiny amin'ny tadiny anjarako. miangola tsy naposiko zany reka ny hevitra reny fiovana rehetra reny aka efa nisy akanga tsara soratra tanao iny tsy mino ary miangola anao ve nahafita an'izao finina loatra ny nanodokanao tamin'ny tovolahy iny ny fitafiny raha ny fijeriko azy aloha zanakam-panana izy mino fa nampideraderainy ny volany tany ianao dia babo indrisy nefa ny tia afa-tsy ny tiavina. Tia raitra tena tsapako tamin'iny nataony teo iny fa sahina lehibe dia lehibe nalainy tany amin'ny mahandry ary tsy ny salasala izy nanambarany tao am-pony zany amiko ny tena fitiavana sa miatrika sa sedra tena sambatra fa tsy nahazo lehilahy kanosa toa amin'ny mahandry fo napaka-peo raitra dia ny feroka ka namotsitra avy hatrany teo am-pelantanana izy lehilahy dala ary ny akanjo sany koa kainy natonga azy mamatotra sala mikajy io fa inona indray aloha tia malasa saina anao ty mandehana aloha ary mivary fa efa masaka mieritreritra amin'ny fiainanako ary neny fa ina laoka ovy ry anaka ny nataoko ao sady nataoko tsara be mihitsy fa nasiako patsamena patsa koraha tsy olona voatera-bao ako anaovan'ny roa patsa andray sy za tsy nafandeha atory aka sady za koa efa voky andray ty vavanao ry miangola fa mitomanina ianao io
angamo tsy fantatro ny fidiram-bola antsika ary voky aveza foana moa ianao ty ei dia efa mieritrerety fa manomboka izao aho tsy misakafo ato an-trano ato intsony raha loka ny olona faran'izay mahantra ohatr'izany foana no manoneno aho tonga dia mihinana any amin'ny sialeako any aho fa nahoana ka ianao ry miangolana lasa tsy mahalalany tsy misy toy izany a izany ve ny toetrana nefa mandry ianao ataoko mba olona tsara sy mendrika ihany nge izy iny nefa enonao ty to meratsy toetrandro amanalina mihitsy ary tsy ilaina manontonona n'izany anaran'izany tsoa fa mahasositra fa maninona tsy misy idiran'izany olona izany mihitsy ny fiainako na dia kely ary izay fa ndeha atory aho tsy reto izy fa mijatona sahala amin'ireny iny ireny tena mivoatra ondranandro amanalina mihitsy ny zanako iny ka sa misy lehilahy manaraka ny tsitrapony feany dia lehilahy iza nefa raha mandry aloha tomba olona tsotsotra ihany na miasa azy izy angamba mba olona mametraka tahiry ihany fa tsy anara-posy anao fantaniam-poana amin'ny angolo izany ka aiza indray tsika sindrina hitsangatsangana aiza ny ty lahy izay tolondrany lange tiako daholo e tsy mba te hijery ranomasina ve ndry e ahoana raha any amajanga dia mba asiako amin'ny papasy mamonko ndry ry zareo mantsy mipetraka any fa papa mitantana an'ilay orinasana ihany e hoay e tiako be mihitsy izany dia amin'ny fomba ahoana nefa neny koa ve dia anaiky andefa hiaraka amin'ny lahy sady izy ary mbola mieritreritra hoe mahandra miaraka amiko koa ka ngako moa izany olazaina aminy e mody tenenina fotsiny hoe anao voyage d'étude ihany ny mpianatra dia milamina izany dia ho tenena izany izy hoe ohatrinona ny fandraisana anjara mahazatra mantsy dia tsy maintsy misy loha vola foana ireny dia fibeazany ireny dia teny izy hoe tsy ananantsika izany ndry koa izany tenenina izy hoe nisy hetsika nataon'ny mpianatra dia efa tratra amin'ny vola ilaina e dia ampiana koa hoe nanome fanampiana zareo amin'ny ministera ny fampianarana any amin'ny ambaratonga ambony ary mifikaroana ara-tsiansa izay nge dia milamina io e ary lahy tena fetsy mihitsy a dia atao hoe roviana izany dia atao hoe afriana ry raitra ataovy hoe afaka ray volana e amin'izay mantsy mba tsy tampoka be aminy dia mba tsy mandaa izy dia herinandro ihany hoe manjary ela loatra koa mantsy raha ohatra mihoatra an'izay tsy efa mba hampitsangatsangana antsika ve izany e marina mihitsy izany sady izaho mbola taona voalohany dia mety tsy inona eny hoe isy dia fibeazana mihoatra ny herinandro tena sambatra mihitsy ana azy tovolahy marantsaina toa an'laty a izany tsika ngeo ah olona nianatra sady banda miketrika afaka ray volana ho izay dia ho an'ny matsanka dia maharitra herinandro no any fa tsy maintsy makany anga ianao ry miangola ianao zanako vavy tokana io ve alefako any lavitra any ka raha maninona any ianao dia ahoana fa zariny eny ho zonony eny aninona oso fikaroana angeny ataona ihany ary miankina amin'ny fianarako io sa tsy
tsy azoko mihitsy koa tia neny ty. Ka za koa ange tsy manana vola amin'izany e. Zany ve tsy andaniana vola indray? Inona reny ataoko amin'izany eo e? Eny e, nefa raha ekina fianaranao tsy maninona fa indrana vola any amin'ny fianakaviana zany sikako. Zay asorato koa ange ny tanjony. Ka aza manaina iny fa efa nangataka fanampiana tany amin'ny ministera amin'ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony izay. Ay kosa? Efa nanaiky raha matoa minisitra fa hanampy anay. Mpianatra raha teo koa mikarakara etsika hitadavam-bola. Ary tena mahita hevitra mihitsy nge nareo izany aky e. Ka tsy maintsy miketrika ary neny fa efa lehibe dia hiandro tolorana eo foana kosa ve. Ay, dia mba endre tsara ary rehefa tonga any. Ny fikarohana ifantohana sao dia lozana medaladala any Za koa moa neny ho vinany adaladala izany Sangy mba olona endry any. Tena mampanahy mihitsy manko anaka izany dianao izany ka. Marina e. Ianao koa moa tatoato ohatran'ny ova be izany. Sady lasa jejojejo, lasa be famaliana. Tena mahay vava sy ny sisa e. Ry neny koa izany tsy azoko mihitsy. Maninona? Ohatrany tsy mba mijery afa-tsy ny lafiratsy ny olona foana. Fa maninona ka e? Mba matoky zanaka ho ary neny Ka tsy haiko e. Ohatra manana tsindry mandry hafahafa izany Ka na atoky akoa nge neny na tsy atoky dia tsy maintsy mandeha Tsy aleo very neny toka dia atombona tsara ny saina. Manjary mitainitaina rery eo nareo. Mbola tsy zao dia izao ange izany fa mbola afaka ray volana piso ny resaka resy-mamanareo Efa saika tsy nety mihitsy le sisa. Zany ve? Reseko lahatra. Za koa tsy nanaiky mihitsy ko ela ve ahoana ahoana mihitsy moa tsy andeha eo. Nefa ela rehefa vonona be tondra. Indry mihitsy koa nge manery azy tao zany. Tena ela loatra koa le sy le ray volana ka. Tena efa tsy androko mihitsy. Za zany efa te hialokaloka eny ambany foniny io. Zany mbola tsara ve aloha ny andry le maillot de bain. So dia efa simba fa tokony izao nge zany dia viditsika Efa ratsy be lesy le izy Efa tokony soloina mihitsy. Andao tsika hividy vaovao fa mahamenatra olona nge zany efa ratsy zany Tsika rehefa tonga any dia mila manindry. Makambera raha vinanton'ilay tompona orinasa be ao Mahajanga hono manao pôzy mampime be ihany. Tena tsy mety ka. Ela ihany io ko. Andao ary izay mihitsy nge tsy hafozako an'lahy ty Tena tia. Za koa ngery miangola tena tsy mahafoy an'lahy mihitsy Ome oriko kely indray aloha mibandy fa tsy mamy. Ary ahoana marina moa fianarako mandritra ny herinandro io Sy fianaran'izany moa zany ataony renina intsony Za nge rehefa mahazo diplôme eo dia ome amin'ny mpampatoeranao amin'ny orinasany Mino fa ho veliko soma tsara raha zendry. Sady ny any vadiko tsy ampiasaiko zany. Tandremo ary laso vadiko eo Sy vadika ve dia indry ny vadiako Zay indray indry Tonga somatsara tia Mahajanga iantsika rehetra. Tena faly be Zany
tsara aloha rehefa faly ny malalako e. Sady za mihitsy ankekiny tena katsahako e. Rehefa faly ry a dia miramirana ihany koa. Rehefa sambitry ndry dia tretrika e. Na ipapasy mamoa koa zange faly ary nahita ndry e. Io ny tena zanajavatra le vonanto keliny. Ay, tena zany zay lahy le be filaza lara ny tena kokosiko. Hitako mitsiriritra mihitsy ny sipa rehefa miaraka amiko lahy. Misy aza moa tsy menatra mihitsy manara-masona dia efa vandravandrako azy. Zany a. Ka inona moa zany fa tsika sindre zany no tonga amin'ilay iran'ny tanora hoe couple parfait. Raha misy tokoa zany couple parfait zany a dia mino fa anisany tsika se lahy. Miangolo? Ahoana izay ry malalako? Tsy manam-pahatam-perana toa an'iny ranomasina iny aky ny fitiavako andre a. Dia manonjanonja toa an'iny koa ve raitra? Matetika mahery fisangy. Roviana vao mba ho tony. Ka inona ary ny tianao e? Le tony dia tony sa le maherihery fisangy? Raha fitiavana tony dia tony izany ve raitra tsy efa fahazarana sy fiarahamonina sisa? Le mahery fisangy indray mety haningotra ny haiko izany ka. Marina tsy asamboaravoarana iny ny sambo-keloko. Eny e, ka fitiavana manao ahoana raha ny tianao hitiavako anao zany e? Atao fitiavana mivaivaitro n'iny masoandro iny ry raitra. Sady mafana ny manome hazavana. Eny ary akiry miangola kely koa. Ary andao amin'izay tsika sindry lomano. Ndao ary. Misy miantso ankendry e. Ay. Allô? Allô? Manahoana ry rery? Manahoana eny? Ay ve neny ihany e? Fa manina miantso vao maraina be? Ka ndray tsy na ohatrany tsy mahatsiaro mihitsiko. Efa 3 andro izay no nandeha nandry tany a. Tsy fantatra hoe efa tonga soamantsara ve sa nahoana? Ve efa fakimaly izay ny tonga ka. Fa tsy izany fa mbola sahirana be izay aty amin'ilay asa be dia be men'ilay mpampianatra anay dia tsy afaka miantso mihitsy. Sady any amin'ny toerana tsy misy réseau foana koa izay ny aseny mandeha. Efa izany e. Ary nolazaiko fa hoe mamono telefonina foana angendry. Miantso an'ity foana mantsy. Dia efa miomana ny entendray izany izao. Ie. Efa hiainga mihitsy izay io ka. Dia any amin'ny toerana tsy misy réseau indray izay mandeha dia raha riva vao miverina. Ay, eny aranako, mazotoy ianao. Dia mba tsoa ihany rehefa hariva ny andro fa lasa mitaintaina fotsiny. Eny rery neny a, mazotoy koa neny. Raha riva. Fa ahoana hozy izy ny anareo teo? Tonga soamantsara ve hony a. Miantso afoana ho nisy fa manomony telefonina. Ay, dia izay ka ilay mivalianao teo hoe tsisy réseau. Tena fihetsy mihitsy ange ianao ty e. Za lesy mbola te atory be dia nikotabain'ny vo maraina. Hitakiko. Takizay koa indray tsy mifoaziko fa tonga dia niraisiko. Adala nga ela. Ngamba dia asa fotsiny izay tranga. Mifoaza amin'izay fa maika andendenga itsika e. Andao aloha raha aba amin'ny papa sy mamono. Oe, andao marina re.
Sermengole. Manatena ny tsita. Stoky ery tokatoka fa mipapasy maman. Tia mipapasy maman be io. Na ho tia mipapasy maman azy ianao ka mamy toy ny tantely rehefa tonga any Antananarivo tsika dia ravany tsena. Mitady hafandray ahy. Tsy hainao rery ange akory ny tsara tarehy. Sady ataoko inona koa olona be rendrarendra be ohatranao. Lamba ny ramona ihany ianao Romengola. Tsy maintsy averina any amin'ny tompony rehefa vita ny lana azy. Zay mahandry. Ray volana mahery zay tsy nirahana intsony. Efa mba nahita soloko zay sa mbola midorororo manantena ihany. Sady efa sambatra. Tsy niaina izao fiainako izao mihitsy ateo akaikinao. Fa inona kay tsy ahaizanao an'izao ry mahandra? Mitondra ny olo tiana mitsangatsangana, mividy izay tiana. Zany ve dia tsy hay? Ianao koa tena tsy mahay mitika. Efa natsoina nga mamanareo Romengola? Tsy mbola natsoaka izy ka. Efa mifito ange zao e. Atsoa izy fa mitaintaina eo indray. Dia tenena izy hoe nandeha tsara ny androany, lamima tsara sy ny sisa e. Ay, ndrasindray ary aloha velomiko ny finday e. Marina tsy efa misy sy mesy be dia be nalefa indray zao ato. Fa vehivavy inona ary ty e. Zany dia tena hoe tsy mahatsiaro ny loharanon'ny poira mihitsy vao mahita lehilahy. Vehivavy adalatsy. Aiza moa ko entina tia lavitra ty dia manaraka. Tsy mbo misalasala akory fa dia mahery andeha. Io ary le efa nilazaiko. Ny antso ahiny telo neny ary nandefa someso roa be izao. Zany e? Aizinareo zao. Milamina ihany ve izy ihany. Ary indray ahoana? Ahoana tsara tokoa ity e? Mbola tsy tonga foana ve? Fa anga toerana lavitra be mihitsy no nanaovanareo fikarohana. Tena be dia be SMS marina izy zany a? Aleo nga mba raitra tsy antso fa ho valiko fotsiny reto someso reto ka. Mahakamo be aly tsy maintsy anontanontaniany be eo. Zay mety aminao ihany re io Romengola. Andraso, aleo atao fotsiny hoe vizana be tamin'ny diandroany ao fa tafandrimandry ineny. Zay lasa. Ianao ty aloha dia tena mahita hevitra mihitsy e. Ka ahoana indray aloha zany niketrika rapitso e. Hoaiza zany ny tindry ale? Sika sela marina moa mbola tsy nanao selfie tany amin'ilay baobaba lehibe andao tsika sela hiaraka ho any rapitso e. Mitovy amin'ny tsy nakatia mahajanga ihany nge ondra mbola tsy nahazo sary teo e. Ndao ary e. Sady za koa mba tia hanoratra ny anarantsika roa eo amin'ilay baobaba eo e. Mba ho fahatsiarovana sy ho hitan'ny olona hafa izay mandalo eo koa. Zany ve? Tena mety zany. Dia mba hangatapitahina koa sika. Sa tsy misy manao an'izany moa eo? Si dia fitahiana enina koa ny angatahindry e. Hoe mba tsy saraka mihitsy sika selako. Fa ngahony ry ty tena tia be ahy mihitsy e. Ela koa zany. Zany dia mbola antanila foana. Aleo atory fa tsy. Inona ary ty eo indray dia mitonga eo a.
mama miangola manahoana mandrosoa e nahoana mandalo tana misavana sady tsy natsaranay tsony a marina tsy lendray asabotsiri taty aminay farany tsy afaray volana mahery zay ahita ry mama miangola fa misina ry mandry a ary hatramin'ny ovinandray aloha ty hoe mama miangola ty fa tsy neny moa mpiatsonao aty fa mody fanina ve anao ry mama miangola sa fa misinny andao mihitsy aloha androso ao an-trano ka hafahafa be ihany zany fahitako anao zany ka eto antyara aloha etoko reny entanao reny e ka mipetra aza tsy izy ary misaotra ry neny a ary aizy miangola lasa nianatra sa ohatray anaka mba tsy azo kokoa zany fanontanianao zany a fa tsy azona hoana ry neny a tsy azo mama miangola mantsy tsy zany mantsy fa tsy te ho hitany eto a tena tsy azoko mihitsy fa angana ro sy miangola tsy mba mifampiresaka ka tsy niteny taminao zany izy hoe lasa ny mahajanga ye fihinany nataony ihany ry neny a neny miangola mantsy manao fikaroana amin'ny fianarana ioko raha fakapitsy izy zao no ho tonga eo angamba fa ahoana koa moa tsy nahalalanao azany na ahoana re anao ry neny miangolany dia manatsafa e fa mbola tsy fantatrao foana zany fa efa nisoloany miangola ny zanaky ny mpanana ondrobotrika natositosiny ombo mahi e naleo ny tady matavy azo lelafina inona tsara hoe ry mandry ty loza lazainao tsy mino an'izany a tsy manao an'izany ny zanako tsy mino ahy ianao ry neny saingy zany ny marina tsy hainao ihany ve moa no efa nahita nytady azy taty aminareo ny ray asabotsy zay ka tsy tato izy efa riva be avao ny ala teto fa tsy mbola tsy tonga ihany izy ny alahady izy tsy tonga tany am-piangonana ary ny alatsinain'iny no nanaka toy izy ny teninao ny alatsinain'iny ry neny no niseho ny marina rehetra ny fanatry tavy zasy le rafilahago marina daholo ve zany voambaranao zany mandry a so kosa raha dia anao kosa lany nahita vaovao aleo ary mama miangola aloha andeha malahelo mafy ny foko ny vesatry ny natao miangola eo ihany fa ny tsy finoana ao akoa no manahirana be ny saiko nefa nahenao ihany aza dia tokony nahatsapa ny fiovany miangola zanakao aleo andefa tonony hoe zaza be tato bolana tsy za nefa nandomba ravarana taty aminao fa ianao no nikirina mpandroso aty eo iny raha teo koa zanakao foana na inona elony na inona ditrany mandry a mitsanona aloha e mitsanona dia miresa tsara ianao velomy ianao ry neny a ndry lasa ihany izy marina fa inavy raha le ny lasainy teo e marina tsy nangano amin'ny be ny ranomasina marina tokoa aloha fa tena niovy miangola e saingy tsy nisy nenina fantatro tao ambadiky ireny fiovany ireny za koa natsikaritra hoe tao dia sorena fo miangola rehefa manonona ny anarany mandry iny ary ahoana koa le hoe mahandry ny fanatrika tamin'ny rafin'izany
Aotra e hitany lawa fa be deaibe mihitsy mifankaty tonga ety. Hita ho akiko saika nahabakain'ireo tsika raha tsy nandeha taty andao amin'izay ry ny anarantsika sindry hosoratana etsy amin'ny vatan'le bobaby etsy ao ary za manoratra hoe raitra sy mingola dia lahy manao azy ao anaty sary fo. ay alefa re zay mijanona eo foana zany zao io dia hita mpitsidika rehetrarehetra dia ndao amin'izay ka sarytsika roa e. ay eto ara aloha ndre mijoro alaiko sary dia avy eo indray ndre maka sary ahy dia ny farany ataontsika selfie amin'izay. ao ary eto ka kisakisaka kely aty eto ie mety zao mety zao e eo mitsikitsiky tsara moa e zay ao indray ray lany alaiko sary zay avy amin'izay ataontsika selfie. le tie maneno koa le telefona adiniko ny namono azy neny indray ty raiso aloha izy ry piso ianao koa ve dia tsy andray foana isaka izay atsoko zao e. allo neny allo manao ao miangola manao ahoana neny salama tsara fa neny manao ahoana salama tsara ka fa misy resaka tsy mazava amiko mba tiana ho azavaina kely re resakinna ary neny fa resaka maika be nga zany zange zao mbola anaty fikarohana mihitsy ka tsy androko mihitsy ry anaka zay atongavanao tonga dia lasa ao amiko marina momba anareo sy mahandry. neny koa tsy azoko mihitsy aleoloha tapahako raha resaka tsy misy fotony oatra izany resahany neny aka zao aloha zany namako fotsiny dia lasa tsy maharaka. fa resakeny zany ry miangola mahandro tonga ny tato-bolana tany ngamba le tondron-dah iny savelao any zany ho any fa andao aloha tsika sindry andeha hividy pakopako etsy taoa. efa tonga soma tsara ianao zao anaka efa avinandro efa avinakaina ihany koa ka verao mba nytany kely ianao momba n'le resantsika iny amin'izay so dia le resaka mandany jiro indray zany ra neny sange mbola nomana ny tatitry le difebeazana nataonay teo iny amin'ny herinandro matsiny ny aterinako eny tsy tazina nao ela akory fa mba tia alala amin'ny marina fotsiny ka ny marina inona raha ny tianao fantatra ry neny ny momba nay sy mandry efa tsy miaraka tsony izay dia aza resatra esahana momba azy tsony afa ny fianarako izao manahirana tsy maintsy manady ady tsara ary miangola olona efa zanaka hatrany teto mantsy izy iny fa inona nefa ny tena nampisaraka anareo ka tsy tiako izy ry neny ndray za teriterenana ambady sady nefa za mbola te hena amin'ny fiainan'ny tanora tsy te ho kejagejana amin'izany fanambadiana izany ary neny sady izay koa ny karamaniny ve avelona mbola tsy tara ngamba ry neny raha izao dia efa mitady olona vita amin'ny fiainako fa omenao vitainiza ho ny zato fiainanao anaka zay ngely tsy azoko aminareo tanora tony tsy malala ny sazany tena fa maniry manitra sahala amin'ny miambosikotitra dia misavy tsara angaiza hono zany zatondriko misavy tsara anga hoe zany nga mifanasana aty do azony neny tatona indrindra ny fotoana tsy nateto tonga ny tato-bolana teto zany le mosalahy iny mba moramora ihany ny vavanao tsy mbola hainao anga le hoe zay zavatra tsy tianao atao aminao dia aza atao amin'ny hafa fa iza loatra nefa indriko manao an'izany ka tsy ho tratry ny aloka ka nitodi-patenge hono ny aza manoty fa nitodi-pity manodiava
tenao ny jeverineny manozonjanaka e fa tianao takaninina loatra iny mahandry iny e zao tsy manozona anao anaka fa mampatsiahy anao tokony sahanao to sy ny tsy tokony sahanao mampafantatra anao ny mety andrenao amin'ity enao mikiribiby ty tsy mila fampatsiahivana sy fampafantarana ary neny a olon-dehibe tapa-kevitra tapa-kevitra tandre moaritra mpanenenana ka hitomany tena fotsiny eo ny fitiavan'izany tsy fanereny e sady efa tamin'ny andro ny taloha koza mivady amboariny izany efa nilozany toetrandro eny ary dia mba isa hono le olo tianao vaovao an'izao mba eto aty ho jereny neny oka aloha sao dia kitako tainy neny aty eo ny zanak'olona neny raha teo mantsy efa azonodiny mahandry eny ary dia mba mahaiza mandanjalanja ihany rehefa aso etany piti tafa ohatra eo Ahoana-kipiso rovina indray tsika mandeha ohatra ny tany majanga efa vakansa indraindrika indrindra izao tsy mbola sahirana be mandika ny lesona tsy araka nandritra ny herinandro marina aloha izany sady be lehibe mitsy ny zavatra tsy azoko dia ahoana izao ny arahako an'ireny-tsoa sy antany eo kiny ankizy fa ngaindray dia tsy mba misy namana mihitsy eo am-pianarana fa manina izao raha mba hazavany lahaka nga ela tsy efa nanao andreny tamin'ny taona voalohany izany ary izy aki hoe efa tamin'ny taona voalohany aiza tsony ny atadavako an'izandro ny angola efa izay hoe hitantana orinasa mpapa izay zao ny masaka ao an-dohako ny ao am-pianarana aiza angefa mila tsy ho arako tsony koa hoe aiza moa dia aizako ny lesona nyry mila koa izany ila ihany nge nefa miteh tondratondra teo e za ve niteh tondratondra ndrisa indreny mamay andeha tsy voateo ary indreny efa nanontany asady hoe roviana indray aza mba mifanilika kely andray lesy tsy maninona koa izany rehefa tsy hampianatra ela io indray fa midonky raharahako iny e adalanana ianao izany ve mba toetra ny rehetra na mahantra aza angamba mbola tsy nanao an'izany tamiko sady mahandro ohatra ny te-hanampy azany foana raha teo izy na tsy hainy ary ny zavatra ianarako mba nampiana nandika lesina izany efa tsy afaka mivelon-dalana tsony inona indray zao ny tsy mampiteniteny anao eo andeha ody alesy fahariva ny andro marary be koa milohako neny izay efa miandry ay veloma ary indrira ody amin'ny manaraka indray izany drenary sorotitra koa izy manao veloma sy mieritreritra izay anatitra akory veloma raitra izay zany tsy mba mieritreritra izay anoroka akory izy marina mafy tiry mingona kely manahoana ianao avy tao mangererindry izany sady malomalo-kendrika fa misy iny fa ataonao ina koa nefa izay manjo ahy e ao ianao andehanako fa maika ody vonina miaina andry foana nge raha manan'olo andry za nge mbola mandray andry namako foana
Ataovy tsara ho an-tsainao ry mahandry fa vehivavy sambatra amin'ny manoloana anao fa tsy vehivavy manana olana felifely sa inona indray mahatonga anao be fanontany iny eo maika hitato-bolana any amin'ny reniko indray azafady kely aloha ry miangola za tsy nieritreritra ny tantarany minina tany amin'ny reninao fa izy ny sendra nyfanena tamiko teny an-dalana no mikirina ampiresaka sy nanery ahetrano tany aminareo tena nadiady afatratra teo izy manoatra no ireny polisy nalefa mitorany reny mihitsy iny koa tena efa raha matoa misy rivotra afitaiza tokoa andria herinandro mahery tsy tazatazana tety an-tanàna mihitsy ko tsy efa niteneny reniko taminao ve hoe anao tsy fibehazana tany matsanga izay sao dia mba mandainga amin'ny ainareo kosa ny rity nanao dia fibehazana ve nareo dia nahoana ary no hitako avy mianatra miantam-piara-mianatra aminareo tamin'ny lakamisy ariva ary ny ao aminareo koa ngery miangola tsy manao dia fibehazana izany ny taona voalohany fitsidiana toerana manatantara ihany no atao toerana tsy dia lavitra loatra fa mandeha maraina dia tovaverina riva mianta hoe ka tsy nandeha iziko tsy manam-bola natao saran-dalana sy hofan'ilay toerana tany miangola roviny anao ty vao mba hoendry tsy misy marina izay tsy hipotra nge fa ianao ty ve izany tsy misy atao afa-tsy mitsikilo ny fiainako sady lahany andro mihitsy mitady pirofo dia andeha ho any amin'ny reniko draisany izao ianao io tantaran'izany eny tsy resaka betsaka amindry ary miangola fa mialatsiny izany raha sanatriana na fotoana indrindro fanontaniako sasany teo tsy sanatria nefa hoe te hisikotsikotra ny fiainandria fa fitiava-namana ihany ihany azafady ake ao andehanako fa hariva ny andro eny ary fa velomindria tena manana olana iny miangola iny ka na tsy hitena azy efa fantatro raha mba fantatro anatsy ry miangola atoko tena tsy mahay ninina mihitsy anefa efa fanadrinana amin'ny herinandro mampalahelo akoho izany tenako izany na indranaka eny amin'ny ankizy ary tsy misy manome adalako ny te-ingitrika any tena mafy ty marina za koa rangato hoe dia nanao masika be tamin'ny mahandro ihany nenesi raitra nefa taka nefa tsy anjara tsony dia inona nefa mifika sa tsy hanao fanadinana aleo rangaha atao any foana fa izay lalany any lalany rehefa mivalo ny fiodinana voalohany dia manambitamby an'ilay afaka ireny mba hanome kahe dia atao tsara ny fiodinana faharoa izay rangaha ny atao tsy maintsy mifindra kilasy indriry miangola fa iny ty ataonao anaka atao variana be no mieritreritra ny fanadinanay amin'ny herinandro ary neny inona moa ny tokony abe eritreritra ndry amin'izany ndria olona mazoto mianatra be koa mbola tsy nahita andrinana apaka fianaran'izany na indray mandeha aza ataovy tsara naka ny fanadinana fa io ny rova tsara indrindra mino fa ho tsaratsara kokoa noho izao ny fiainanao sy ny ankonanao rehefa tafita ianao mianatra tsara ngerina iny vita ihany fa ilay hoe fiainana tsaratsara kokoa noho izao na sahala amin'izao na raha tsy lavitra noho izao no mbola akamatatra hoana indray re efa vitanao ve mianatra tsara tsy ho tafita ianao ka firifiry morina eny ny tanora manana diplôma raisa-kosy fa mitaingy tambo sy mitendry gitara fotsiny
Ny vehivavy indray maro ihany mandila kilasy fa rehefa manambady dia gatrainy ny vadiny ao an-trano tsy avela hiasa. Ka reny lehilahy mitaingy tamboho sy vehivavy antsoina hoe migadra ao tokantrano reny koa angeny tokony hijerenao e. Le mba tafita sy nahazo toerana manana maha izy azy reny ny tokony atao filamatra. Meza mafy re, dia tsy mijery ny rendrika fa nitafita ihany ny atao modely. Manambady mpanan-karena ho an'ny aingana fa izany fianaran'izany toa efa tsy mikonto intsony amin'izao. Dia inona izany mbola andehananao mianatra io raha izany ny toe-tsainao? Maninona raha tonga dia mijanona dia mitady vady vazaha amin'izay? Sa te handany lany ny volako fotsiny? Za rehefa vehivavy manano teny ity no fofotra tafitanao. Ka mba mody mianatra aloha ry neny mandra-pahitan'ilay vady a. Raha izao ve dia mijanona izy mpanontany? Raha tahiny ka misy manontany ary dia tsy ilay antenana mihitsy ny tonga eo. Aza hitako ka maninona? Ndry ity aloha sala amin'ireny miady hevitra amin'ny olona misy fahavoazany ireny mihitsy na miady hevitra amindry. Aleo andoatra vary fanoana ka. Efa masaka ve izy ao e? Efa tonga amin'ny malalako. Nanahoana ny fanadinana tany? Tena sarotra be ilay izy a. Tsy nahay mihitsy raha tsy natoron'ilay ankizy teo akaikiko. Zany dia mipetraha foana zany eo akaiky ny mandrapavita amin'ny fanadinana e. Amin'izay ndry atorony foana dia afaka. Izay afaka aloha izao ny tanjona ary miangola fa rehefa afaka mameno mibanga sa ahoana? Zary tena te hitsokan-daharana mihitsiko. So sady ve dia hitsokan-daharana e? Aza resy tsy miady izany ho ah. Efa tsy afaka nge mbola afaka mamerina indray e. Sa ahoana? Marary ilay izany ny lohako ka. Andohara aloha tsika sindry araka ivoaboaka kely ihany e. Ividianana pizza ndry. Izany mihitsy izao no tedaviko. Zany. Sady mba androany tolakandro aloha tsika selamy mandeha farany dia afaka herinandro indray. Andray kosa kifa maninona? Aleo indray ilay izy aloha vita ny fanadinana ka. Tena mila mifantoka be aho. Sady bediny enay raha tsy afaka eo. Indray ariko. Atakalondry fanadinana indray zany ny bandiko inona moa. Andray ilay izy. Ela zany tsy mba te alaala mihitsy. Efa nanaraka ny latany Amajanga ihany na tonga tsy nanana lesona. Dia mbola tezitra ihany ilay raha miteny hoe aleo indray mba vita ny fanadinana vao miaraka. Tsy ka iza moa mahita raha tsy andehanao fanadinana akory ndry fa andeha hampiaraka amin'ny bandy hafana e. Raitra. Tsy napoziko ianao ny teny an'izany. Fa ngaza efa namitaka anao na indray mandeha ary. Zay indray mpavazovazy akiny a. Ary aleo amin'izay veloma fiara dia ho any amin'ilay toerana milay be tsika fa tsy. Zary raitra azo anaovana vazivazy toy izany a. Raha ny fiainana ny diavintsika sy ianao dia tsy ianao mihitsy ny tokony hiteny an'izany amiko. Azafady ary moaky a. Ary andao amin'izay andefa zany koa ve dia atezitra e. Tsoroako ndry. Fika elana amin'ity miangoly ity e. Tena lasa miraikitra be sahala amin'ireny dity ireny. Tena tsy mandreraka be.
sa aleo na am'izao izy manao fanadinana izao ny ararotina andeha hitady sipa hafa aloha tsy dia sipiza koa nefa le miantam-piara-mianatra amin'iny koa nge mba manja ihany e. Ka iny koa ve zao tsy ilaza hoe mbola mifantoka be amin'ny fanadinana. Aleo aloha raha ngahy irisihana ihany hitako ny hevitra. Tsy maintsy hijery baolina iny amin'ny larobitolakandro. Ary mino aho fa tsy ho fantatry miangola mihitsy koa ny fisian'io baolina amin'ny larobe io fa izy mantsy mbola doton'izao fanadinana an'izao foana. Na mirantiranty amin'ny petadrindrina eran'ny fianarany ary efa jambena amin'ny fianaran-desona ny masony. Manahoana lahy? Ary tovarina be izy zany? Oay, izy ny anty. Ie. Salama tsara ka. Ary dre manahoana? Za koa salama tsara ka. Fa ina nataon'la eto? Sa miandry amin'ny miangola? Miangola? Tsy inona koa ny andrasako an'iny eto e. Dry mihitsy zao ny andrasako etoko. Fa ina ny andrasan'ny lahy? Mbola maika anao fanadinana anga za e. Miditra amin'ny valo zay. Zao efa mifito sasany. Sady soatany eo koa miangola dia manahirana be raha tsy kariny ka. Sy ndry ho aza kôtikôty be eo fa miangola izany ange efa any amin'ny efitrano anaovanareo fanadinana e. Zany? Iny olona amin'ny enina sasany dia efa tonga aty rehefa manao fanadinana ohatr'izao. Haino. Avy nanatitra azy zany lahy io. Fa aterina tao inona koa iny. Efa tsy amin'izany intsony tsika izao iny olona tsy milaiko. Avy alao iny hoany fa tsy ilaina miresadresaka momba an'iny mihitsy ka. Fa inona ary ny tena hidebavan'ny lahy e. Mandeha ihany ny lera fa maika ka. Ay, ohatra sao dia tara eo tokoa aloha ndry. Tara mihitsy. Zao akia. Mba tonga aho mijery baolina amin'ny larobitolakandro e. Dia indrirery fa aza mitondratondra namana. Otry. Ka zana hitondra namana na tsy hitondra namana mity baolina rehetra tsy maintsy ho avy ao ko. Eny e, ka ny mpiara-mibaosy aminareo aloha aza etiketona mihitsy e. Aza misy tenitenenina mihitsy fa avy alao ho variana tsara amin'ny fanadinana ataony ihany. Dia za zany amin'ny lahy tsy mila mifantoka amin'ny fanadinana fa tokony ho rebirebena amin'ny baolina. Tsy zany kosa kia. Hita fa zany e. Indrindray fantatro fa olona kinga saina be e. Mahasahana zavatra be dia be mihitsy ny saindry. Sady afaka mieritreritra fialam-boly no afaka mieritreritra fianarana. Indray ary aloha e. Ary aneo hoe ndeha sao dia diso fidirana eto. Mazotoy ianà? Eny ary e. Dia izao ataovy milay be aloha ilay izy ao Eny hoa, amin'ny larobe lesy sery izy roa vavy mianta miangola mitovy fatry sahala. Tena enjana marina ka ela aty raha anao baolina. Ohatray, fa zay ngandry vao mahalala an'izany. Ie. Fa ndry tokoa izany mbola tsy nijery baolina nataoko mihitsy. Tsy mijery baolina izany aho fa ela mba ny teny manokana tamiko fotsiny natongavako. Dia mijery foana amin'izay zany ndry manomboko izaoko. Rehefa tsy mijery miangola? Zay indray ndry sy ilay miangolangola ndry izay
ino ataovy ohatrany tsy misy fa efa hoe voafafantateraka nge momba an'iny e. Mba resaka matotra ve zana raitra? Fa inona indray ny tsy itiavany lahany iny ka? Tena koa zay ki zandry mianta. Sy olona jefijefy be iny ve akitsika mbanana amin'ny dralahy? Sa aloha tsy mba matokitoky an'iny izany e. Mba marina mafy e. Zany a! Ary izy ho herinandro tsy nianatra mihitsy e. Fa taiza tany amin'lahy. Zao izy mipenipenina be fa tsy nisy napindrana kahe. Zany ve aky? Zara mba tsy naraka an'izany koa a. Fa inona ho zany tsy nianarany e? Sa ary dia tena maditra be mihitsy ho angamba izy iny a. Ay ve ny ankizy rehetra nefa nieritreritra hoe nentin'ny lahy nandehandeha izy. Ay tena tsy zany a. Tena tsara elana mihitsy iny raha izany nisy ka. Sy mba mandoto rano. Tsy aleo ve mba maka olona endry kely ohatran'ry ohatra e. Zany a. Vita somatsara iny fanadinana. Zay ho valiny. Malahelo any raitra zany. Andeha ho any amin'ny raitra raha pitsoka. Ohatrany tsy androko ilay nitenenako azy hoe amin'ny herinandro. Sady sabotsy raha pitso. Valy be hafa afaka iona somatsara indray izay roa. Sady tsy hiteny fa hanapoka azy ao. Mety ho faly be zao izy mahita. Izy mantsy efa nalahelo be neritreritra n'ilay hoe amin'ny herinandro. Inona indray ty mahavarina anao ty? Sarotra be ry neny ny fanadinanay androany a. Eny e, tsy ny androany ihany fa izy rehetra mihitsy. Dia mety tsy afaka zany ianao? Tena tsy haiko tsony ry neny a. Tena tsy afaka mamaritra angamba fa aleo aloha manao rafotsy be verilaona eto. Miandry izay hikadonany. Aza mbola manary toko fa ianao ange tsy hoe amery-taona avy hatrany raha tsy afaka eo. Mbola afaka manarina indray amin'ny fiodinana faharoa, sa tsy zany? Mety ho marina ihany zany nefa maninona? Aleo aloha za ry neny atory kely ka. Tafandrimandry ary ny zanako e. Tena malahelo any raitra zany. Aleo aloha izy andeha fasako someso kely. Tafandrimandry ny malalako. Nandritra ny fotoana nanaovako fanadinana koa izy tena tsy mba nandeha fasomeso ahy mihitsy. Asa tsy tsara ontsony. Fa naninona ary? Mety hoe tsy tia nelingela amin'ny fifatoako angamba izy ka. Aleo atao hoe izay zany tsy ahitana tory eto. Ary aleo aloha manao izay ahitana tory amin'izay ka. Amin'ny enora sasany maraina izao. Efa eto ambaravarany raitra sahady a. Mbola matory ve izy izay e? Tsy fantany akory aho hoe tamy aty. Ary aleo tsy donidonina fa tonga dia miditra. Miangola? Manao ane lahy? Faly be afa tafahoana amin'ny lahy. Ohatray, fa inona koa ny ataondry aty vao maraina be aky e? Ka malahelo any langy e. Sady efa vitako ny fanadinanay. Tsy mivaliany lahy mihitsy ve lesy le someso nalefako alina iny.
Zay ve zany e. Ka sao nge dia manelingelina andry e. Ntso ny androany ankanisako aty amin'ny lara lesy efa saiko tsy androkoko ary eo aloha lahy oroako mihitsy ka. Mesory ianao ry miangola fa aza misakambokambona eo ka pe tsara vela tsy. Andray lesy fa maninona ela miteny an'izany tena tia ny langy e za e ko mety tsara vela tsy ahoana. Hita fa pe tsara vela tsy ianao e. Ianao efa mody tsy te hiaraka amiko tsony. Angamotsy hoe amin'ny herinandro ianao vao eo anamiko dina indray zany mody andehananao aty androany. Sa tsy raikitra indray ny fotoananao tamin'ilay bandy hafa tany. Raitra tsy napoziko ianao ny eritreritra an'izany. Tamin'ny herinandro tokoa ny lazaiko anao hoe ioanantsika saingy nalahelo mafy anao dia tonga aty androany. Nantenaiko fa hitsena mitsiky sy foravoravo ianao. Tsy mety amiko tsony ianao ry miangola. Tsy atokisako tsony hoe taiza sy taiza avy ianao nandritra an'izay herinandro izay. Tsy fantatro tsony koa hoe nitsena eniza dia nateriniza. Inona izany no tena tianao ambary? Samy manana ny lalany amin'izay manomboka izao e. Samy manana ny fiainany. Aza mandehandeha aty tsony. Sanao ve? Eny e, tsy angavy anao tsony afa aloha andeha. Mbola tsy namitaka anao ana indray mandeha aza nefa dia sanao ny laza ho tsy matoky aho. Fantatrao tsara fa eny e, aleo angina. Ahoana moa no atokisako anao ry miangola? I mahandry aza niaraka taminao nandritra ny 2 taona be izao. Lozanao nanaraka ako. Mazava be nge zany atsoatsy fa raha mahita olona be vola noho izay ianao dia tsy maintsy andao ako ka hanaraka azy. Izany ny entinao mitsara azy. Fa nanahoana ny 2 taona anay sy mahandry mitaha roa volantsika. Taiza sy taiza ny tany tsy tonga atsika. Eny e, tsy olana. Aleo andeha fa mbola ho hitantsika eo ihany ny toyany. Tsy vaniny ianao raitra. Fa inona ka tetavinao io? Sa tsy misy tsony? Tsy misy ho tadiavinao tsony aty amiko. Zany adala. Dia hody aloha ka. Marary izany ny lohako. Tonga dia mandro soa e. Raitra malalako. Miantakeliko. Ay tonga ianao. Tonga mihitsy. Ary toa tonga maraina be kosa kia. Vao amin'ny 7 ange izao e. Aiza kosa no hoe tonga maraina e. Teto ary efa nisy tonga talohako koa. Izany indray izao izany lazainao izany fa efa teo ka. Sao dia heverinao fa tsy hitako ary miangola lasany iny. Ary nanino ity izy? Ataony fokofoko be. Sy hay ve kaladaly eny ty lazainao e. Tonga nitonantonana vao maraina teo dia nomeko ny afatra. Zay ka tsy hitany hatramin'ny varavarana ny voany ange. Nifamaly teto izany nareo? Nga moa dia hoe misy hoe te hifamaly aminy eo e. Izy no tonga manatitra ady vao maraina ty. Finna nefa ny mbola lehany aty e. Mikafara, nanozina, inona moa e, tsisy akoatr'izay. Izy manao ny tsy mety indray hono manangam-bovona. Aleo any izany fa aleo momba antsika no hatrehany e. Sa tsy izany? Marina ki izany a. Ary aleo aloha alaiko ny sakafo maraina ndrika. Ay kosa efa navita ny karakara sahady ianao. Eny akiry miantakeliko a.
indray marina vao nivavaka hatramin'izay niarahana sy rehetra. Izao tokoa izany ny hoe tsy mahatsiaro an'Andriamanitra raha tsy tojolana. Rary ny andra tonga amin'izao fisarahana izao izay sy rehetra ka move mbola mivavaka ho amin'ny fifankatiavanay ana indray mandeha aza. Fitiavana tsy nankinana tamin'Andriamanitra ny anay. Any ka na zaza tsy samy mangataka amin'Andriamanitra hoe aza vela ho tafasaraka. Tiako tokoa ve raitra sa ny mena ny ravoravo na haroboka e? Tsy haiko. Mety mbola hisy olona ho tiavy izao. Sa zay efa vorona filalao an'ny raitra. Efa mifohifohy volo fa zara tsy maty. Oay, fa iza koa ary izany bipabipa izany. Andraso hoe jereko. Tena raitra ty. Fa mbola inona koa ny tadiavany ahy? Ho ve tsy efa ampy ny nataony hamaly? Andraso andefasako sy meso. Aza manelingilina intsony. Zay, lasa. Io fanamaly. Tongava aty rampitso maraina be. Dia miresaka tsara sika. Hoany? Hoany ve ah? Iresaka? Fa iresakinona? Sa eny e? Mety hoe mba namolaka fotsiny ngamba izy fa tezitra tamiko. Faly be ah. Mbola hiaraka amiko raitra. Aiza ihany ty miangolanao no mbola tsy tonga e. Aza mikoropaka ndry fa tsy maintsy ho avy eo iny. Iny angeky ka olona daly e. Olona mitapitapy iny. Nandefasako an'iny afatra iny zao iny dia efa tsy andriny ery izay hakanisana aty. Nzay fa tamin'ny sahady nendry. Zay marina. Ary avy eto ndry misakamokambona dia manorokoroko antarehako. Ahoa e. Zaho. Mandrosoa kia, tonga dia midiry. Andriamanitra fa raha matoa kely miangola. Salama tsara ve ianao izany? Inona kay no mampijaridina fotsiny anao eo ry miangola? Sa tsy hitanao io seza io? raitra. Mianta. Mazava tsara ny zavatra rehetra. Saingy tsy mazava dia hoe inona kay no nanafaranao ahaka aty? Ijery an'izao. Fa nga tsy andrinao fotoana hifanenako aminareo ifampitantana eny an-dalambe dia nalenao mihitsy ny antso manokana hijery fotony toetra raha. Fa nga ianao rehetra ny antso azy akaty? Enao kosa e. Tsy menatra akory mianta misavosavoka sy manorokoroka ny takolany eo masoko. Miaraka amin'ilay manongo-tsongo sandriny. Tsy natao todinareo roa. Fa foana ranomasonao ry miangola dia no tsara. Zao ny niko natao zao androany zao mba tsy hiverimberenanao aty amiko tsony. Fa zanga moa mihevitra ny verina aty aminao tsony. Efa nikasany. Fa voana tsony ianao dia tamy. Olona efa ndroana nefa. Mangina aloha ndriry mianta. Zao ry miangola, rehefa tena nandinika dia mianta ny mety amiko fa tsy ndry. Ary efa ny masondry mihitsy zao no mahita e. Efa miara mipetraka izay zao. Dia rehefa mifankahita eny an-dalana eny tsika dia oka ianao tsy hanakadresaka amiko tsony e. Ataovy ohatrany tsy fantatro tsony a. Zay ny antony nampetsoko anao e. Tsy tiako mantsy raha eny an-dalana eny ny rafitra ny ady.
mba tsy siny fifanatona antsika ny velany any nanaovako ny resaka taty an-trano taty raha tsy tianao ho fantatra. Dia efa miomany ndriry mianta. Raha toy izao ny nanaovy any ahy, dia toy ny ahoana nanaovany andry? Sy niteny betsaka fa voaraiko ny afatra e. Izay fa aleo andefa toy izy mikorana anareo. Avec c'est rien. Nanenenako marina. Nanenenako rery mahatra. Takizay antsanina taminao ihany. Nanenenako marina. Nanenenako. Takizay tsy nandao anao. Zao vao tsapako tokoa fa ianao no tena tia ahy. Ianao no nanaja ahy. Niaro ahy. Tandrina Feria Reolo Andriamanitra Sove sasiko Sove faly nataoko amanjy Dia fona mandry aka Zany mandondona ty an-tranoko amin'ny fitora sasany maraina zany. Aloha jerena ka. Otry zanajovo la zato tazako. Olona izy zato miserana. Fa intsy zatranomaso ve no manadala mpiventy sa endrika efa fahita no manaitra ny fahatsiarovana? Mandry. Ianao koa ve te hody faninaniko? Sa tena tianao tokoa? Tsy omeko tsiny ianao. Fa mbola hitanao ve kay ny varavaran-tranoko ry Mengola? Mifona ary Mandry a. Mifona. Fa manino ianao ry Mengola? Aza latsainao a. Nikekerin'ny ambokelitiana? Sa nanody ny goavy manta? Mandry a. Ndao ara aloha mandrosoa e. Mandrosoa zatsy. Ve ka toy izany nazo anao ry Mengola e? Ny mampalahelo fotsiny dia hoe tonga saina ihany ianao saingy vovo mihilana. Mbola tala resy tamin'ireny aho. Efa niova zao. Efa entry. Efa fonina hanontra ny tsy nety rehetra nataoko. Raha mbola tia ila dia aza manay fa tsy hamerina an'ireny tsony aho. Hitsanina amin'ny larery foana amin'izay. Tena mandrakizay tsy ampirafy an'lahy. Tsy anay kostoka ny rendrarendra ny afa-tsony. Ka ndringe zany tonga amin'ilay hiran'ny tanora hoe na dia potipotiny aza ny avy any tsy ho sarotonirotony amin'izany a. Tiako foandry tsy mampiova ny fitiavako andry izany. Misaotra ary Mandry malalako.
za koa tena tianao. dia ahoana indray izany zao no lazay neninareo? Tenenina fotsiny izy hoe miaraka andretsikako. Ary miangola, fanambadiana amin'izay no atrehana zao fa efa vita ilay fiainan'ny tanora mifampitaritarika teny. Ary atao faran'izay haingana ny raharaha sao mahita ny sasany manana building eo indray ianao dia andeha ho any. Tsy andro tsy antelo tsony aletsy aho. Onerako fahendrena amin'ny tafotafo ny adalana vitako. Avoko mihitsy mantsy ny raitraraitra ndozy iny a. Ny valy tsy mifanadinana. Ny taranja rehetra no averiko. Rombe folo be zao. Tena tsy nahay ninina mihitsy a. Miantana efa afaka soma tsara. Tena enjany ty. Amin'ny herinandro sady fanadinana. Mba ho afaka ve a? Tsy maintsy afaka rangaha. Fo vita io fanadinana io dia ho manina misaindra raha nesy mahandry. Mahagaga loatra ianao sy ny fitiavanao ary mahandry. Menatra anao saingy zarako azy ianao mbola tia. Ho aiza tsony moa? Iza tsony ny tia ankoatranao? Iza no tsy efa mahalala fa kilalao andraitra ange ahy? Na vao mahita aza ny olona dia efa rikoriko. Fa ino ty mahavariana anao e? Miangola, inona mahavariana anao? Mieritreritra ny zavatra miandra amin'ity volanty ary neny a. Fa ahoana? Ny fanadinana etsy andaniny. Ny fanambadiana etsy ankilany. Ay ve. Ataovy tsara ny fanadinana e. Efa mba miezaka ihany angery neny fa tsy hitako izay vokany e. Zany eo ihany fa tindry tapa-kevitra tamika ny anambady amandry indray aloha ny tena nahazendanay e. Sa vonina amin'izay fa vita fiaina amin'ny tanora irairaina lava. Dia tsy hanambady mpanan-karena indray izany. Iza moa no milaza amineny fa tsy manan-karena mahandry. Manan-karena fitiavana izy. Manan-karena fandeferana. Manan-karena fahendrena. Manan-karena fanajana. Nendry koa ange, toa izay hosorany resakay mangidy hoditra e. Dia rehefa tapa-kevitra nositra tantely azy indray indry dia tonga mamioditra. Tena tsy andro koa izany izay efa tianay sy mahandry ka. Leo be ny latsalatsa n'ity reniko tsy mba hantra zanaka ty a. Fa hoana ary miangola? Fiainan'ny tanora inona tokoa moa izany nataonao tany? Tantara efa lasa andro neny a. No avy izao mpanjinina. Tsy fantatrao azy izany mandatsalatsa toy n'inona ianao. Maika fa ho fantatrao. Aoka ihany ho tsy ambarateloko toy ny tsy nalalanao azy hatramin'izay. Mba nanahoana re tsy mifanadinana indry izay vita izay? Mba azo daholo ry neny a. Ay kosa. Mino fa mba ho afaka. Roa sisa rapitso. Amerindesina kely alohan'ny atory dia mino fa ho vitako tsara ny rapitso. Ay, tena tsara kosa zaniko. Arofiana ho mandro no mandeha aty. Sa rehefa vita mihitsy ny fanadinana indry? Amin'ny sabotsy izy ry neny tonga eo a. Miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Izay ny resany tamiko tamin'izy nitsena. Tena efa tsy androko mihitsy izany ry neny a. Efa maika ho sambatra.
tena ho atsaiko fatratra iny mahandroko iny. Tena tiako ange iny e, tena tiako. Ay, tsy enandrizy teo. Ie. Ay, azafady eny a, misy miantso a. Allô? Ahoana? Fanisina? Andriamanitra! Fa misina ary miangola. Andriamanitra? Andao any fa tratra ny loza mpifamovozana hono izy le avontsena teo. Zay le andro teo andao. Ina tsara ho ianaka. Nitony aloha ianao e. Ary neny a. Aleo mihitsy tonga dia hoany zao dia zao. Olona anao fanadinana ange ianao rapitso e. Dia ary tory any. Inona mory neny izay fanadinako mihoatra ny olo tiako a. Lasa rehefa tsy hoany neny ka. Andraso aloha e. Valora maraina zao. Efa mikatroka izay mpanala fanadinana ny ampianarana. Sady miandry fampiakanjona amin'ny malalaka ao amin'ny tranopaty. Indrisy mantsiry mahandry aho. Nandry aho. Tsy nanery atao fanapa-kevitro. Nandevitra tamiko. Ntia. Nandray ana dia efa potipotika raitra za. Losanao sahady aho. Sy nomenao fotoana lava akory mba hanerako aminao ny ratsy vitako. Mba hanaporofoko aminao ny fiovako. Mandry. Diso ariana loatra ny fiovako. Mety tsy ho toy izao akory ny toy ny fiainantsika raha nanajana ao hatrany am-boalohany aho. Mandry aho. Mandry aho. Mandry aho. Onerako amin'izany adalako. Onerako amin'iza. MPS radio nanolotra ao anao. Tantara nosoratany Hery ary Lalandriamamonjy. Novelomny Christophe Rabiarmanana, tapaporoany. Miaraka tamin'ny Saoly Rakotonanahary, Sara Randriambolany Arivo ary Tongotry ny Avo. Mandray fesona indrindra ny lafin'ny teknika Yarinaivo. Nana Totosa, tapaporoany.